Mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Miarabantsika tsirairay avy indray satria Lahady fa 2 ny volana Jiona tia tonga amlesina ho an'ny lehibe indray isika ka dia manasa antsika naraka izany hatramin'ny farany. Mialohan'ny hidirantsika amin'izany dia hivavakantsika. Tompo tianay io mbola misaotra anao izay fa mbola afaka mianatra ny teninao indray amin'ity anio ity, mangataka aminao anefa mba hanokatra ny fomam-pananay ahafahanay mandray an'izany. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesinantsika dia manao hoe ilay fery saikina hafaty. Ilay fery saikina hafaty. Araka ny efa ny anarantsika dia maneho rafim-piankohofana sandoka manerana an'izao tontolo izao ny herin'ny bibidia ao amin'ny Apokalipsy 7:20 sy ny 4:10. Mbola hanohy anjaka mandritra ny vanim-potoana manokana ao amin'ny tantara ilay bibidia. Ao amin'ny faminaniana momba ny fotoana ara-tandindrina, ny iray andro ara-paminaniana dia midika ho taona iray ara-bakiteny. Izao ny voasoratra ao amin'ny Nomeria 4:4-4:30. Ny andro iray hosoloana taona iray. Fampiarana ny fitsipika ara-baibola ny sanan'ny andro iray ho taona iray izany. Averina indray Andriamanitra dia milaza hoe ny indray andro no nataoko solon'ny herintaona ho anao ao amin'ny Ezekela. Betsaka no nahitana ny fahamarinana io fitsipika io tamin'ny fandikanan'ireo faminaniana ara-baiboly momba ny fotoana, toy ny tamin'ny ireo 70 herinandro amin'ny Daniela 7 izany. Amin'ny fanaovana kajy ny vanim-potoana voalaza amin'ny Apokalipsy 7:20 momba ny 12 volana dia tonga amin'ny 90 andro ara-paminaniana na taona ara-bakiteny isika. Ny tety andro fahiny dia nahitana 93 andro tsy niovaova isan'ny taona. Nataon'ny Emperora Constantin ho ara-dalàna teo amin'ny fanjakana manontolo ny fivavahana kristianina tamin'ny taona 104. Rehefa namindra ny renivohiny tao Byzance izy tamin'ny taona 330 aorianan'i Kristy mba hampiraisana ny faritany tsy nanasian-drefana teo amin'ny fanjakany dia namela fahabangana teo amin'ny fitarihana tao Roma izany. Noho izany dia nofenoin'ny papy izany bangy izany. Tsy tonga mpitarika ara-pivavahana matanjaka fotsiny izy fa hery ara-politika izay nianteheran'ny tany Eropa ihany koa. Tamin'ny taona 538 tao aorianan'i Kristy manko dia nomeny Emperora Romanina Gentilis Justinien lalàna tamin'ny vanim-potoana antenantenany. Ny taona 538 tao aorianan'i Kristy hatramin'ny 1798 aorianan'i Kristy tao anatin'izany ny fanenjehana mahatsiravina izay resahana ao amin'ny fampidirana ny lesona. Nitondra ny papa ho babo araka ny faminaniany tokoa i Berthier Général Napoléon tamin'ny taona 1798 aorianan'i Kristy. Nisambotra ny papa Pius V i Berthier sy ny tafiny ary nanaisotra azy tsy nisy fombafomba teo amin'ny seza fiandrianan'ny papa. Mafy ny familezana natao tamin'ny fahefana papaly. Saingy araka ny Apokalipsy 7:20 dia ho sitrana ilay fery saikana hafaty azy ary handreny amin'izany hery izany bebe kokoa izao tontolo izao be lavitra noho izany aza.
saino a ny mahatalanjona ny faminaniana ara-baiboly sy ny fomba nehoany zany amintsika ny fahalalan'Andriamanitra andreo toe-javatra ho avy, ary izany indrindra no antony indrindrandrindra mampirisika atsika hianatra ny tenin'Andriamanitra mba ahafahantsika mahafantatra ny vanim-potoana nisy, ny vanim-potoana ankehitriny ary ny vanim-potoana ho avy, ary mba ahafantarantsika ihany koa fa Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra ilay Andriamanitsika. Ekan'e zany lesona izay noratovitsika androany zany, ahafantarantsika mandrakariva fa ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra izay mbola hiseho sy efa niseho, dia ahafahantsika ihany koa mametraka ny fitokitsika amin'Andriamanitra irery ihany. Afaka isika saotra anao zay raha ahoany amin'izany teninao izany amin'ity anio ity, saotra ihany koa mbola manazava ny teninao ny Apokalipsy 3:20 zany, mangataka aminao zay mba hanazava zany mandrakariva ao an-tsainay sy ao am-ponay, tsy voana amin'ny fieritreretan'ny sainay fa ho ao amin'ny teninao mandrakariva nandraisanay ny anatra sy ny hevitra rehetra avy aminao. Amin'anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.